fandovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondrana tsy mahomby misy ankehitriny no takiny vaoaka malagasy. Noho izany dia raisinay ho fiantsina ny vaoaka malagasy ny fanendrena olona izay tokony andraikitra efa teo no verina indray. Tsy misy fanantenana azo apetaka amin'ny olona efa tokony andraikitra tao amin'izao fitondrana izao izay tokony antoka tamin'ny fampahantrana vaoaka malagasy sy ny fanampitehana ny firenena iray manontolo. Ny vondrona toko politika fiasan-kiny dia manamafy fa ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina ao anatin'izao savonovolona ny fanomizana ny famoretana sy ny fampiasan-kely ataon'ny fitondrana rajoely izao dia tsy vahaolana satria tsy hitondra fitoriana ary tsy ahazo ny fankatoavana vaoaka malagasy mihitsy aloha. Noho izany ny vondrona toko politika fiasan-kiny dia manameloka ary mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena prime ministre izay nataon'Andriamanitra Antoine Rajoelina ny alatsinainy 9 oktobra 2024 lasa teo maty. Takina entrana ny fampiarana, ny fampitsaharana, ny herisetra sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny anomezana azy ireo fahalalana ivory sy aneo hevitra izay zo fototra hiantoan'ny lalam-panorenana malagasy. Ny vondrona antoko politika fiasan-kiny dia manambara fa ny fampiresahana sy fikonan-doha izay atao ao anatin'izao fanomizana ny herisetra sy famoretana ary ny tsy fanajana ny zo fototra malagasy izao dia famitahana ny vaoaka malagasy ka tsy handray anjara amin'izany izahay na iza hikarakara sy hitahaka izany. Tombaka amin'le resaka prime ministre andresahana teo tsy maninona zany inona no azo ambara, inona no azo zofitinina. Ny anarana aloha zany dia efa niseho iny ny tarehany ihany koa azy anarana fahita lavitra sy mandeha amin'ireny tambazotra sosialy ireny dia efa mahita ny tarehany sy ny tavany ihany koa lehilahy malagasy zanaky ny faritany fianarantsoa ary miaramila beret rouge zany manana laharana ambony mboninahitra generaly kitana 3 eo zany aloha hatreo. Rehefa ady adina moa zany lizy hoe mba afakafaka hoe ihany koa ny fotony afatarana ny hoe amoavoa tsara ve ty sa manakory. Ny Andry Rajoelina izay filohan'ny repoblika dia nampiasa ny 550 amin'ny lalam-panorenana zany ho amin'ny fanendrena nyty lehilahy ity dia izay le hoe ny maronisa antoko zany manana ny maronisa na ny vondrona toko manana ny maronisa eo anivon'ny anteny meri-pirenena manao ny tolotra anarana dia iny zany no nivoaka tao. Zany hoe tsy naomby aloha zany ilay karazana dinika teny Tsimbazaza hoe hosokafana amin'ny hery-velona samihafa amin'ireo hoe vondrona politika, vondrona parlementaire satria ny sasany ny alandarana tao anatin'izay hoe hafa mivitan-kim-bahoaka teny fanesorana ny anareo fampidirana fanendrena. Ho avy eo tsika matsina ao anatin'izy indry tokora falamanana ny amin'ny tohiny raharaha amin'ilay zavatra nitranga omaly satria eo amin'ny lafin'ny politika dia tsy zavatra kisendrasendra fa mifameno ary mety ho fanamafisana fa mba tsara resahana fotsiny mikasika an'ity ataontsika hoe efa ndresahanao teo moa zany nampiasa ny 550 amin'ny lalam-panorenana izay izao fitondrana izao ihany ny olona izao fitondrana izao ihany nandroso olanina an'io tamin'ny carnet pokotany tamin'ny taona 14 zany no natongavana nanendrena n'ilay prime ministre. Io zany hoe iza nanolotra an'io avy aizy io resahana grand corps resahana avy amin'izy fanatinana sy tena avy amin'ny vondrony maronisa ao anivon'ny anteny mera-pirenena. Iny zany aloha raha izy faro mikasika n'ilay manamboninahitra generaly avy amin'ny tafika izay voatendra la manana gradina efa tany amin'ny taona
enina amby folo sy roa arivo izy nefa ka atao anatin'ity fitondrany ity raha ohatra ny andraikitra ambony eo anivony atao hoe fitantanandraha-panjakana satria tamin'izany fotoana zany izy efa nanana andraikitra eo anivony teo amin'ny primature atao zany teo amin'ny primature atao ny tokoa nanomboka tamin'ny enina amby folo sy roa arivo hatramintsika amin'ny teny io zany atao alohan'ny fanendrena efa talehan'ny kabinetra mihitsy izy efa secrétaire général lefitra izy teo anivon'ny fiadidinan'ny primature teny lapan'ny prime ministre zany SGA zany adjoint izy zany tamin'izay fotoana zay efa talehan'ny kabinetra izy rehefa talehan'ny kabinetra zany raha politika ny tantanany zany ary talehan'ny kabinetra miaramila izy mazava loatra famendolo zany asa amin'andraikitra zany de iteny ianao zany hoe ahoana marina zany raha ny ray aman-dreniny mety hoe tsy mety hoe ny eloko ny ray ny mety tsy ho eloko ny zanany fa natinana sy tena fampatsahivana fotsiny satria mba tsara ho fantatra ihany zany hoe anana ahoana zany ny sehatra satria hoe ny azo no vaniko lakanao de ny tanana ny rino ny tsara zany hoe ny sehatra ny be azany iny na mbola volana azy sy tsara tsahivana fotsiny izy dia zanaky ny ministra ny asa-panjakana tamin'ny andron'ny fitondrana ratsiraka dia Andriamatoa Georges Ruffin zany rehefa miresaka an'izany Georges Ruffin zany dia ray tamin'ireo olona zay niseho tamina fahitalavitra resam-pirenena tao anatin'ny fivoriana-andihana mpanao politika vitsivitsy zay niko ny tamin'ny hoe anao fanonganam-panjakana tamin'ny 7 sy 2 arivo izy no hanyteny ary niodina tamin'ireo ataontsika hoe inao manjery resam-pirenena ary niteny amin'ny réseaux sociaux tery amin'ny fivoriana natao tery amin'ny Villa Elisabeth tamin'ny 7 sy 2 arivo ny amin'ny hoe mila manao accusation an'ia Marc Ravalomanana mba ahafahana Ravalomanana criminel na hoe famon'olona miosina tsara ihany no mampatsiahy Ravalomanana mpamatika na hoe traître zay no tao anatin'ilay rona tsara fotsiny mampatsiahy zany tsy de ngia Georges Ruffin akory no tianao resahana fa tsara fotsiny mahafafantatra zany hoe iza le olona io taorina zany rehetrarehetra zany tsika tsy nanana andraikitra be tao anatina atsika hoe fitanana raha-panjakana ngia Georges Ruffin tao anatin'ny taorinan'ny transition ka hatramin'izao fa kosa tao mbadika atao de eno ihany anatin'le hoe mba ijerenany ty zanany ny amin'izay rehetrarehetra ny azakazaka be ny fisondrotana gradanyty prime ministre ty général de division izy amin'izao fotoana zao tsara fotsiny mba miresaka an'izany zany akoatran'le nresantsika atao hoe efa tany amin'ny enina amby folo sy roa arivo iny efa atao efa secrétaire général lefitra ny fiadidina primature efa talehan'ny kabinetra efa talehan'ny kabinetra miaramila zany hoe raha amin'ny teny frantsay zany izy rehefa tena jerena de hoe on change le bocal mais on garde le cornichon zay zany izy le contenant zany ozy ny vazaha ihany ny miova ny contenu raha ihany raha ohatra zany lizy ka jerena fotsiny am'izao zany satria mba omenjetsika anjara fotoana ihany koa ny mpiaino rehefa aveo de hoe porofony Andry Rajoelina am'le hoe fahaizany tsy akoatran'le manao serasera fa manao cinéma eniko reko tsapa voraiko zany rehefa tena niaino lahateny ny Andry Rajoelina talohana nanona ny anaran'le prime ministre de 10 minitra teo le lahateniny 10 minitra teo le lahateniny tany amin'ny famaranana le izy de hoe amerina ny fandripalemana ary tsy lefitra koa manoloana ny fanakorotanana de mazava loatra zany ity prime ministre tendreny ity dia prime ministre mpandritany fa tsy prime ministre mahaolana zany hoe le olana le ina le olana io ny aingna tamin'ny resaka sosialy zo fototra rano jiro mitohy amin'ny sehatra rehetrarehetra zay efa hoe midorehitra mena avokoa ny maharitra ataontsika hoe ny voyant amin'ireo sokady sy ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena sosialy na culturale na fanatanjahantena na lafin'ny fiarina na lafin'ny politika indrindraindrindra fitantanany raha-panjakana dorehetra mena rehefa tena jerena ao anatin'ny lisy ka fezina amin'leo ny famaranana ny teniny Andry Rajoelina talohany nanonana ny anaran'ilay prime ministre dia zay zany lizy de hoe mety hoenjakenjana aloha le resahanao anatin'le izy satria le olona tao anatiny ihany eritrereto fa ary tena mba zavatra tena nanaitra kely fotsiny tao anatin'le lahateny resahana moto anatin'ny fahasimbana misy sambany aloha zany misy chiffre hoe 200 milliards d'ariary no koa n'lay fahaverezana fahasimbana tao anatin'iny 25 sy 26 septembre zany zany à peu près zany 45 millions de dollars ary miteraka fahasimbana asa arivo emploi direct zany de zao le izy
ny fitavozavozana tsy fandraisana andraikitra tsy fihenona ny fanaovana anjolofo tamin'ny fitantanana ny firenena no niteraka an'izany toko raha fahalamana zay fotsiny le satria ny olona de efa nanao fanairana nefa nanao aryfanina fa tsy ny raharahan zany fa zay aloha ny eto mikisakisa mbakary mangovotra be de be tompoko ny zavatra nyresahany ka raha ohatra izy manome chiffre zany atao tanisy hoe 200 milliards à peu près 45 millions de dollars ny tetibidin'ny fahavoazana dia vokatra ny tsy fa iza mitantana satria izy efa niaiky taoloan'le hoe taoarinan'le hoe nasorina le ministre ny angovo niaraka tamin'ny fandravaran'ny gouvernement de niaiky izy fa tsy fahombiazana teo amin'le dororona sy ny sisa na tonga zany fanapaha-kevitra izany izay ny tompoko no niteraka le fahavoazan'ny olona karaha nisy réparation tompona antoka am'izany fa ny any tena mba zavatra mbany mariako de hoe tsy nasy ny any radioel resaka ny am'ireo olona namony ainy no zany rehetrarehetra zany azaratra namony ainy rehetra atanjam-baty tompoko de nisy zazakely maty vokatry ny grenade latsaka tany an-tranony ary de tratran'le setroka n'lay inty izy le grenade lacrymogène namony any le zaza mena vava tsisy idirany tsy nilahatra io tsy niantso fitokonana io tsy niantso fikomina io zaza kely io fa namony any de nambobao tompoko nisy olona nanao ny fiarina nanidiny tsenam-barotra monjy fidina maty voatifitra sy ny sisa ationa fotsiny reny tsy nasina resaka mihitsy na ndray ary zany hoe ny olona namony ainy ny raha latsaka sy ny sisa de ozy izy ny fitenena ny tanora mody fanina mba tsy lazaka hoe mody mitapy zany ao anatin'le izy zany official mihitsy na maratra na ny maty any amin'ny sehatra iresa-pirenena hoe aina ino ainona hoe 20 maty faravakeliny no eny mahazo losa zato ny naratra faravakeliny tao anatin'ny roa andro fa ny taorina zay mbola tsy voaresaka tsony fa zay amin'ny lafindray ihany koa tena mafy lay fitondrana ankehitriny amin'ilay hoe manipulation de masse hoe tena ohatrany hoe mamorona olana de avy eo mandroso vahaolana de hoe tena hoe zay ny mesy satria izy zany miresaka hoe misy ny tatitra iny hoe 200 milliards ariary de andray hoe anampy ny fanjakana fa raha tena nampiasaina ny mpitandro ny filaminany raha tena hoe nataon'ny arovahoaka sy ny fananany arak'ilay hoe satana metrahana azy tsy tonga am'ireny zany fa le izy laza hoe tena miaro ny mpanao politika sy ny seza no nampiasana azy ny fandrobana naleva fotsiny mba hiaccusena ny mpanohatra hoe mikasanoa motika fanjakana nonga-panjakana manimba ny fiarina sy ny sisa fa le izy tena hoe andraikitra avy amin'ny fanjakana lay zavatra mitrano io moa ilika sy tedavana fomba hoe ahoana no maly ny enao nde zavatra iny de tena say vao tena tsaroko le teny mitolo hoe mila manaponitsy apozona ohatran'le nandro salady natao ro mazava tena any amitseriretany saina mihitsy zavatra nitragabany leny fa nahatra am'ilay fa de adina fohifohy taorinany resaka fanendrena praiministre iny lava mihitsy koa nefa de adina resaka mpanao gazety maly iny fa eritseratseratra tsiaritra iny soky plutôt fa tena hoe any amitseriretana zany any amitseriretany saina no nalehan'ny saina satria ny fanontaniana mipetraka ange de zao feno ve ny fepetra na afahana nanendry prime ministre itsika eto Madagasikara moa zany de hoe matetika makalesona amin'ny frantsay zay aloha zany ny zavatra misy ary le mpitondrantsika raha teo dia amizaka n'izany sopirenena frantsay zany ry toko raha fahalimanana no frantsay de nanana olana be tamin'ny fananganana gouvernement efa herinandro maromaro tsy tafajo ary voavojoro voatery ataotsika hoe mbola omora fotsiny efa ndena mpiambana gouvernement de efa nametra am-pialana le prime ministre de zao ozy le prime ministre Sébastien Lecornu tao amin'latin'le na ny mpiara-miasaka aky amin'ny ary tsy nanapoany le fametram-pialana omaly ozy teniny on ne peut pas être premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies zany hoe ty raha tsy feno ny fipetra de tsy zay mihitsy le hoe tsy afaka ho prime ministre de alao no nametram-pialana zany de ministre ny 10 alina nandritry ny taona maro miaraka tamin'ngia Emmanuel Macron de zay zany le izy niazo mazava be on ne peut pas être premier ministre tant que les conditions ne sont pas mbola tsy mandaitra mbola tsy de zay le izy fa zadiny fa nitenin'ny Andry Rajoelina tamin'le fotoanandrina de vonona iheno ndao iresaka
hosokafa omaly ary izy miresaka zany hoe antso dialogue national hotan'ny FFKM eo no mety fifankatiavana sy fifamelana zao ny ilaina ary misy resaka zany hoe misy nygadraina tsaradrariny maiky loha zany ty fanjakany fa tsy demokraty nanakazan'ireo hoe tsy mitovy hevitra de ho jerendreny marika ny fitsarana premier ministre voatendry de tao anatin'lay mpiarakarana zany rehetra zany satria ny resaka administration tompoko de any amin'ny premier ministre zany ny lehibe ny administration lehibe ny émonaty ny émo national la premier ministre no dirigent zany ataontsika hoe dignadignansika le resaka fa ny tiako amaranana an'le ataontsika hoe taridresaka fotsiny am'ty maraintery toko raha falimanana de zao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa avokoa la ireo zany lezy mety hoe any amin'ny lafin'ny spirituel amin'ny lafin'ny ara-pivavahana mety antikana rehetra fa izao nitsangany zavatra ny sehomaly fandahan'ny herinandro fa inona ny volan'ny oktobra tsisy zavatra tongatonga ho azy eo amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny timine na eo amin'ny lafin'ny ataontsika hoe chronologie des faits hoe fanendrena prime ministre de misy hoe l'homme le plus puissant Madagasikara no miteny zay zavatra nyresahany tao de tsy mioporofo no verimerina fa ny zavatra ny tsy piako fotsiny sy ny raisiko de tokana ihany ry toko raha fahalimana tsy d'accord amin'ny fanonganana ny Andra-Joelina zay zany le zavatra resahana hoe tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany fa reo zany de zavatra tsy maintsy mifandray ary ny faneony hevitra ohatran'izany raha fahitako azy mba hisiny hoe stabilité zao etsetra dia ary mipatapatraka atao anatin'iny aniny ary mbola mafisiny fa tsy manana problème ary tsy miady fa ny olona ny hoe isy Andra-Joelina de mazava be zany le zavatra resahana ary toko raha fahalimanana fa hoe tsy tongatonga ho azy zany samy andro nomaly alatsinainy samy hoe resaka chronologie hoe alefa aloha ny prime ministre de prime ministre manao ataontsika hoe famarana ny lahateny Andra-Joelina amin'ny hoe mission ho ataony zany hoe amerenana ny fandriampahalemana maninona amin'ny fanakorontanana etsetra atsy ambadika atsy de misy miteny hoe tsy mila fanonganana fanjakanana filohan'ny republika reo zany de fa azoazo atsaina zany le zavatra hitranga ry toko raha fahalimanana de verenako fotsiny le zavatra teo hoe premier ministre ampany fahalemana le many fahalemana resahany io tsy ny valala be mandry porofony zany tetrakaikytsika teto nge olona tsy misetra ninona fa hanao versement ohatra zany de maty voatifitra ary ananina riha mandeha tanapolo de fa reny ny zavatra mitranga tsy verenana tsony ampany fahalemana ny ahafahana manohy ny zavatra fanao inona fanaovana tantely avadrako zany ny repirenena ny fanaovana pimamba ny resa cinéma mibetsaka reko tsapako hitako marareo atoferiko ny lacrymogène sy basy any eo tsy fanasiva ny tenina ndray mava fotsiny ary ny am'ireo namony ainy vokatry ny ataontsika hoe ra-pamoritana de fa midika zavatra maro zany ao anatin'le izy a fa de hoe mikisakisa andehanana izy an'le sady manitsaka manao azafady ve tsotrany tsisy azafady akory ary le izy ka ny hoe sary politika zany ao anatin'ny hoe fanendrena général au premier ministre midika aloha zany fa hoe mafimafy la hitoetra raha mety tsy mitovy fa fampitanana atao hoe raha nandeha fifidianana tamin'ny enina sy roa arivo de somary nisy ny hoe fanoherana niakaniakapeo nafapana kely ny politika tamin'ny fitondrana Ravalomanana de nisorona prime ministre Jacques Chirac de nametraka prime ministre Bekalona ny hoe ifentoetra raha de nisy moa ny sivy sy roa arivo avy eo ka asa hoe mety hitovitovy am'izany ve la hitranga am'izao fotoan'izao fa matoa zany hoe manendry sy manome baiko manambonina hatrambony ifentoetra raha de mafimafy lay politika de ny sary mitranga ihany koa zany misy Bekalona anankiroa aloha zany zao ndray mety hoe misotro ronono mety mbola manana dia-tanana any anatin'ny hoe mpitandro ny filaminana de anankiroa zany mety hoe omby roa trano ahoana ny mety ho fandihany eo anatrehan'izay satria le Tsianozikely raha nanomboka ty Kristy nanomboka lay vidinana an-dalambe de izy no nidina voalohany tena kianja asa hoe name toromarika ave na tsy ao anaty fibaikoana intsony ary de eo ndray misy anankiray ary atapany prime ministre de asa nahoana mety hoe ho fifandraisana
ny eo am'ireo olona anakiroa reo fa raha ny saromitranga zany ny ray avary amin'ny tafika be rerozy a ny ray aty amin'ny gendarme mety mbola manana dia-tanana be a mba tsy tsy ala ohatsy ny ilazanandreny hoe manahoana mety ho endriny de zay mihitsy zany le izy resahana be satria tao anatin'ny lahateny tao anatin'le 10 minitra ny andro rajoelona de mbola misy fampanantenana anao trano vaovao ho an'ny mpianatra ny amin'ny université anao ohatran'izao ny atsotra fotsiny ry tokora fahalamanana atsarao ny condition ohatran'le an'le premier ministre français on ne peut pas être premier ministre tant que les conditions ne sont pas remplies mpianatra amin'ny université tompoko de ho manam-pahaizana mpitantana an'ity fireneny ty rapitso hompandrarah rapitso hompanapaka ny hevitra ahafahana mampandrosa an'ity fireneny ty rapitso ireo ny tompony hevitra everina fa mapety amin'ny ity fireneny ty amin'ny satsehatra hompitsabo ireo hompikariko ireo ao hitarika ny fambolena amin'ny développement rural ireo ho resaka hoe capitaine industrie ireo ty ny fepetra zany hoe ny ahafahany manao an'izany ny tokony atao iny le izy afaka manao trano reo rehefa tsara ny fotony atsika manodidina fa azadiny fa eny amin'ny anjary manontolo ny tompoka tsy ampy ny mpampianatra ny vakatera tsy paye ny amin'ireo mpampianatra azy reo fa nga mpianatra ihany mandrafitra eny anjary manontolo amin'ny mpampianatra ihany ko fa nomezana asiny an'izany amin'ny akapobe ndany anjary manontolo ny resahana fa melohany atongavana ny anjary manontolo misy koa ny ambaratonga ambany ny politika ny fampianarana fanabeazana zany rehetrarehetra zany de midiky zany mitaky zany tsy hoe serasera fotsiny zany tokafalimanana tsy serasera fotsiny zany fa lalatsaina mihitsy tena lalatsaina mitondra an'izany rehetrarehetra zany Madagasikara tompo de pays à vocation agricole Madagasikara tompo de tantsahany mandrafitra ny mihoatra ny ataontsika hoe ny telo-pahefatry ny mpony eto Madagasikara nahoana ny amin'ireo tsisy mihevitra ny amin'ireo zany nge nampijoran'ny solombavambahoaka rajery toantiny hoe tsisy fiheverana mihitsy ny momba ny amin'ny tantsaha fa vary hybride anday no asesiketo zany tokora falimanana nefa ny faux fifa ny ingénieur agronome de efa nanao fikaroana ny amin'ny hoe inona ny karazam-bary mety amin'ny votany sy ny toetany amin'ny faritra maro eto Madagasikara inona no karazana masombolona atao atsy amin'ny fotoana manahoana sy efa vita tompoko ny voka-pikaroana fa tsy mena lany zany nge le olana eto amintsika eto tsika eto zany de hoe raha vony malagasy efa reny moa hoe tsisy manam-pahaizana eto tsy firarahina betsaka ny zavatra nambara ao anatin'izy ohatra avela ho vitavita ho azy ve zany zay le hoe tena mila fanovana le jerena farim-piainan'ny olona le tena hoe mila mamokatra mila zavatra azo antoka hoe mianatra ny mpianatra nana cité de ho aiza avy eo tsy hoe tsy ratsy le izy fa tena nanatin'ilay votoatiny sy ny tena hoe ny marary de mitsey ohatra ny misy an'le resaka hoe l'homme les plus puissants au mal de isany nanamarika anahy koa ry Jacques Brito lay hoe ny mpiasa ao aminay a de manomboka zao a efa miatra 10 metsy ariary ny karama farany ambaniny tsy mika de asa mety lesinao ihany koa zany hoan'lay le 10 metsy ohatra misy fondra 10 metsy milava letsy ohatra ny 10 metsy isan-kerinandro sa ahoana fa ohatran'ny lasa hoe chiffre 10 metsy ndray zany zao le izy enonay matsy hoe nisy 10 metsy tery andrefa namponjanary tena betongolo tarive misy resaka 10 metsy mpianatra ny taona voalohany 4 arivo sy 4 alina ariary isam-bolana ny vatsy-pianarana reny miaramila ho avin'ny fireneny reny mpianatra reny tamin'ny andronay nisy hoe karana 100 indroa farany ho an'ny zavatra roa zao mitranga manomboka eto ho an'ny eo amin'ny fitondrana zay nanendry prime ministre de ananao anaty ray volana ao anatin'ny ray volana tsy maintsy izy ho avy eo anivon'ny parlement anolotra le atao hoe programme général de l'état PGE zany tsy maintsy anolotra zany prime ministre vaovao ho an'le ty amin'ny fitondrana fanotsita zay naratsy fomba fanao zany ao anatin'le izy de andrafitra an'izany izy a de anolotra an'izany ao aorinan'le fanendenan'le ny mpikambanao gouvernement moa zany de hoe ity de fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity zany zay tokony andinihana ny tetibolam-panjakana taona 2024 de ao anatin'izany ihany ko zany a le hoe isosika ao anatin'izay ho an'ity fitondrana etsy amin'ny mpanao fitakiny manerana ny nosy sy manerana n'izao tontolo zao de mihitatsika eo ihany koa ny fivoarana satria tsy mbola vaovao teto Madagasikara koa nisy an'izany gouvernement teny ivelany ity ohatra efa nisy koa zany hoe gouvernement parallèle hoe ity no etaetan'ny olona everina fahamaly ny fitakina de tsy ho gaga am'izany koa aloha tsy ho gaga am'izany raha misy zany de hitatsika eo ny fivoarana zany a hoe anahoana satria hatreto zany dia tsy mamaly ny fitakina ny zavatra misy a aty ambadika aty fa dia mbola miporofona am'le zay mahay serasera zay mahay cinéma ka tsy cinéma politika no avan'le izy
de mbola iverenina ihany ao anatin'le hoe azo antoka aloha fa tsy prime ministre mahany krizy ty prime ministre ity satria de ny bokaly ihany zany ina moa filazany bokaly ry dania miteny gasy tavoara zay le ny tavoara ny niova ny ao anatiny tao ihany loha sina kely